Ary Baiboly miteny hoe zary ery anozony lalana sy fahamarinana ary fiaina. Amen. Moza ianao mba hivavaka mangatahinao androany Tompo mitenena amiko hoe. Tadidira Andriamanitra miteny aminao zany dia gala andeha hamoaka fiainanao. Mba miadiva varotra mihitsy mba misy teny saza anao mivoaka avy eto amin'ny altara androany. Mba misy faminaniana ho anao eto androany. Misy hery mihitsy andeha hiregle problemanao androany. Mba hiara hivavatsika sanatin'ny feonao. Raha eo misaotra anao zay, makasitraka anao ny amin'ny fafana mbola mivory eto anao ny ariva. Mino andro Jesosy fefa eto ianao nilona tongavana teto. Ary mino koa zay fa afaka miasa amin'ny fiainany tsirairay avy ianao. Ianao ilay miteny fa zay manatinao tsy solavinao. Jerevo Tompo ny fiainanay tsirairay avy. Jerevo io ranabavy io, jerevo io lehilahy io. Oka Tompo androany ho isy fanangina manokana amin'ny fiainana. Oka Tompo androany ho isy délivrance manokana. Ho isy fanasitrana manokana. Ho isy fagagana manokana. Akasika fiainan'olona maro. Misaotra Tompo, mideranao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana isika rehetra. Amen. Ampaherezo kely izy karakaran'iny atao mandihy koa indraindray. Aleo tsy zatra zao kely zay tany misy anazy. Nanganiry nanganopalako ndraiky wala zato jiro maina boka zgay fapalo manarany. Tadi pa us Baiboly mideran Jerusalem amdi. Dom zan tsy fahotana izy koa mandihy. Le mandeha andragno manara fotsy mety. Izy koa mbola l'église mbola ça fait partie na fifaliana zany. Amen. Miarahaba ho anao zay sambany tonga eto. Faly zay mandray-anao faly koa zay miaraka aminao eto. Maniry zay sady mangetaheta mba iorina etiziona ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asa digno le programmatsika mba efa mataovy agnaty programmanao igny sady mandeso amavaka fa amin'ny 14-15 mai mianao évangélisation ny mananara atsika. Somary lafolafo ihany frère mandeha taxi-bus ohatra mandeha tomobile zany 500 000 francs aller 500 000 francs retour. Fa raha misy moa zany mba tahin'Andriamanitra aminareo izy nao hoe alô zany paster ihany tomobile araiky. Le tomobile araiky raha tsy diso zay mazaka olo amin'ny 700 bro. Ya. Dia karakaran'izay zany. Afaka zany tsika magnova tomobile misy folo izy koa mandeha. Ya. Fa miankina amintsika le mba misoratra anarany. Mba andao ry avana mba samy mba hiparticiper zay mba afaka miparticiper. Na zao gaga takeo mitantarain'ny madamo hoe tonga tantrano afilisina agnaty anao tako hoe izao volo mentiko foray mandeha mananara iko. Évangélisation mandeha atao kanika le jour ndraiky mentiko anao. Ah non. Tahin'ny tompony. Karakarahan'izay. Meso ambavaka fa za mbo azo vola be fi atao ka ty freny. Manomboka niany raha mivavaka koa lafo. Zanao za migonjiko. Tahin'ny tompony. Amen. Dia aveo raha pitso maraina antsika manana fotoana miavaka antsika eto ziona. Mba miinvite anao manokana mihitsy za maraina mandraigny. Dia afaka ataonao zany mba mitondra anao sujet de prière. Mba sakarazana zavatra mba tianao indesitsika mbavaka na fahasalamanao na resaka tokantrano na tsy fantako hoe inona zavatra mety mamaditra anao. Le taratasy tsy ajanona aminay aty fa hoentinao mody any rehefa aveo. Fa hoentinao aty izy hoentsika mbavaka ny andro retondrasana ananjety. Amen. Raha pito zao zay rendez-vous zay tsy isan'andro misy zavatra ohatran'izany fa mba mahaiza manararoatra. Mba rombaromba. Marina hoe mangatsika ny andro amizao mety mbola mezy fa mba miezaka manaova ezaka mba afahantsika mahita zany atao hoe herin'Andriamanitra izany. Dia ho antsika ilay mba manana zanaka mba manao filazana any zany fa maro loatra raha mandeha amin'ny Facebook. Maro loatra resaka gauche à droite mba jerijerevy ihany ny zanakanao mba tsy isina fanomezantsiny zany raha sendra hoe misy ino na magnino mba samy mba miambina ny zanany mba magnara-maso ny zanany mba jereo zany nandeha aiza zanakanao fa sao dia lasa manjary miteraka problème satria zany manita dia mandeha asa tsy hitany zany zanany izy nirava teo dia fa zay nantsoviny lasa nariagno ny zanaka raiky ohatra.
raha tsisy raha idiranay mihitsy zany no tegna marina. Mba samimba mijery ny zanany, mba samimba magnara-maso poketrinazy, mba samimba mijery tsara. Ary raha hitanao ohatra hoe zavatra valeur be aza mba indesina aty fa lasa mety hiteraka fakam-panahy ho an'ny sasany andreo misy tablety tsara tarehy be ndesinao hoe lasa miteraka olana. Amen na? Aza atao manahirana sainao zany fa hitanao amizao partout misy tsy fandriam-pahalema. Na mandeha aiza ianao amizao na mandeha aiza maheno vaovao hafahafa foana. Ny anjarantsika miaro tegna. Ny anjarantsika mampiasa an'le fahendrena zay mba hananantsika. Ezaka antsika zao le fivoriana andro arivaiva tegna ezantsika raha vagnalohaloha mihitsy. Mamizay mba moky bonheur daholo olo jiaby. Amen na? Elitsany asan'ny tombo zao androany izara aminao hoe i Satana dia mpamitaka fa Jesosy mpamonjy. Samy mamerina an'izany amin'ny akaiky ny Satana hoe dia mpamitaka fa Jesosy mpamonjy. Lazao hoe amen. Amen na? Ijery tsika andiny soratra masina zay fa hainao loatra mety efa matinao tsy anjery aby ara. Ao amin'ny filazantsarany Jona 10 dia ny 10. Jona 10 dia ny 10. Averendray mandeha hoe Satana mpamitaka fa Jesosy mpamonjy. Amen. Vakio ny baibolinao amin'ny filazantsarany Jona 10 fa ozy hoe ny mpangalatra ozy tsy ampy. Raha tsy angalatra amono ary andingana. Magnino hono izy? Mangalatra, mamono ary mandingana. Zany zany divoly zany. Apitrao aroma aloha izy. Dia namaly amin'izay ndraiky koa Jesosy avy eo fa zaho ozy Jesosy satria Jesosy io miteny eo. Zany ozy avy mba hanananareo fiainana sady hanananareo be da be. Hanananareo fontry marobe betsaka. Zay ny dikany hoe be da be. Zaho ozy avy mba hanananareo fiainana. Jereo zany raha vao devoly zany raha koranina halatra edy raha volanina koa. Tsy avy izy raha tsy hangalatra, amono, da avy eo mandingana. Zany zany fadin-draha indesiny devoly. Ratsy devoly ary tegna manimba fiainan'olo. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra. Ka raha vao raha zany makasikasiky devoly dia fizany io manana fa tsy maintsy misy raha andeha angalariny. Mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra, amono, andingana. Fa zaho ozy avy mba hanananareo fiainana sady hanananareo bendabe. I Jesosy en personne izy niteny iny ava. Ary izy en personne koa androany no miteny aminao. Ary ny mpangalatra eto dia tsy iza fa Satana. Fa saingy niova zany le agnarana atao dia nameno hoe mpangalatra. Dia zay zany ny identitény. Raotsanao mba mamantatra hoe Satana zany dia mpangalatra, mpamono, mpandingana. Raha vaonao zany zay miteny hoe misy asany devoly amin'ny toerana raiky dia misy halatra, misy vono, misy fandringana. Zay mahadevoly ny devoly. Tsy devoly zany devoly raha tsy tonga dia hangalatra amin'ny toerana raiky, amono amin'ny toerana raiky, ary andringana amin'ny toerana raiky. Jesosy zay io miteny io. Tany tompony ianao. Izy zany taloha mba nanana ny toerana any izy tao an-danitra tao. Niaraka ny ainy tamin'Andriamanitra. Fa ino raha nataony voalohany dia hitovy tamin'Andriamanitra ndraiky koa. Ary io aretigny anazy io tadozarainy amin'olo ndoky. Ny olo amizao rehefa vao miasa amin'ny toeram-piasana dia te hitovy amin'ny patron. Ny olo amizao rehefa taritinao magnano raha raiky, anao ndraiky avy eo mifaninanana. Toetra ratsy avy tamin'ny devoly zay. Ary zany ny zavatra nataony tao. Lazavaiko tamin'ny maraina zany teko tamin'ny nampianatra le hoe fisainandratsy. Ny fomba anankiray nampivadika ny devoly tsy raha tonga dia naventy be. Fa tamin'ny alalana petit conseil. Fisainana kely. Nandalo taratetrerindreo zavany raha mba mitovy amin'ny janahary. Mety lasa janahary mihitsy sady ozy. Zany foana ny raha ny saintsainy isanandro dia niafara tamin'izy nivadika. Dia jereo tsara fa tsy raha maventy be no nilazana fa nivadika izy. Fa nisy fisainana kely te hitovy tamin'Andriamanitra. Ary iny le matetika verimberiko foana mety efa madilo ampitadignany sasany. Hoe devoly aneo zany ka tsy tia olombelona. Na anao mpivavaka na tsy mpivavaka anao mitandregny za devoly tsy tia olombelona. Satria
Ni anisan'ny tomtomagny tandany to dia mba te hitovy tamin'Andriamanitra. Or nefa tsy azo. Fa ny olombelona ndraiky namboarin'Andriamanitra to dia nataony nitovy taminazy. Dia raha vao iny foasany Satana mahita zanak'olombelona raiky mifanena aminazy, to dia mialona izy. Reto ndraiky ozy le raha mitovy amin'Andriamanitra. Zany raha volanin-jare any amin'ny tany misy jare fa tsy reninao. Atsika nefa nendray tady katsokatsony andahy hiaraka aminahy ozy dia lasanao. Anao zasy mandeha mivavaka ozy raha dia avy eo mifondao andeha moron-dranomasina, lasa anao moron-dranomasina. Alahady io zasy mandeha kamo findesiko folo pointy anao, lasa le olo. Azonao variagna anao zany nefa adinonao fa ny afaran'io angalarany fiaignanao, vonony anao, ringaniny. Beta be ny olona diso fanantenana fomba miresaka ota. Raha vao zavatra riavana misy anarana hoe ota, ny fiafaran'io tsy maintsy échec fo. Ny hevitra zao izy tandanitra tao fa hoe tsisy mahafantatra raha le ataony. Efa ela nge mikononkonona ny devolany hoe amadiky tamin'Andriamanitra. Tamin'izy mbola niavo Andriamanitra tsy taitry. Tamin'izy mbola nikasa ananandrio tsy nahoan'Andriamanitra. Fa rehefa navadika ananjy action izy tsisy resaka tsony Andriamanitra vao tonga dia mivire tanteraka mihitsy hoe mianaka eto. Ka atsika zany androany enoy tsara ho anao zay maheno ana eto raha vao zavatra anankiray ao amin'ny fiainanao misy anarana hoe fahotana, dia ny zavatra misy agnatiny kao tsy maintsy misy ainatra, tsy maintsy misy fafambaraka. Satria Satana ny tompon'le raha. Io anefa le toetra ny tandanitra tao, niveriny fa tsy hisy hafantatry mpilagnana azy. Niveriny fa tsy ho tratrin'Andriamanitra izy hagnano andremniky makany jiaby reo, fa ny hafarany tratra. Arinona ny zava-misy na aringana eto ambony tany. Dega zay njanahary avy tao ma feky fola tritry. Nombany izy ngezanifo raha tsy hitanao. Dia ino amin'izay zavatra misy nefa niavana Satana sady tiaka ny toeran'Andriamanitra. I Satana zany dia ex-serviteur de Dieu tandamina tao. Ex-serviteur de Dieu. Zany mahatonga ananjy mahay mangalatra endrika mpanompon'Andriamanitra. Zany mahatonga ananjy ohatrany mahay mitoro-teny. Ary nao raha maregny raha volagny zao zao. Or nefa izy tsy mamporisika olona andeha hanompo an'Andriamanitra. Tsy magnasa anao andeha hanompo an'i Jesosy zany izy. Ary jamais izy andeha hampafantatra anao misy ny afobe zany. Fa katsokatsony le olo, varimbariana le olo dia variana satria ohatrany hoe la vie est belle. Ary jereo tsara ny tenin'Andriamanitra fa sahala amin'ny andro misafodran'ny Noa ozy zany andro zany. Dia mifaly ny olona, magnano fety ny olona, magnano zay ny tiany ny olona. Ary raha tegna jerevanao fa tegna mikeliny zao ny andro iainantsika olombelona io. Efa tsy ohatry zay tsony dia ho avy ny farany. Ary tampoka le andro fa tsy raha hoe raha miprevenir anao hoe amaregny fa maregny vaovao aheriterina amin'ny micro da amaregny mbola tsy tonga fa fifiavian'i Jesosy tsy karaha io fa dia anao andigny publication amin'ny Facebook. Izy koa fiavian'i Jesosy ndraiky zay mba partage feky antate ozy sasany tsy manambara afatra karan'izao ediny ataon'Andriamanitra mampatsiahy sao dia mbola tsy en règle anao, sao dia mbola misy raha tsy milamina igny mba alaminy be zao mbola tsy tara. Raha mbola velon'aigny n'olo raiky afaka mibebaka, afaka mifona amin'Andriamanitra, afaka miaiky ny fahotana. Ka anao mbola velona io ampipetrahana anao dia efa very mitsy moramora Jesosy mifona aminao zany. Mangataka famelan-kely koa Jesosy dia sady teninao ananjy le ota vitanao. Anao ihany manko mafantatra ota vitanao. Ino le vitanao? Anao ihany mamaly azy. Dia iny teneninao amin'Andriamanitra Jesosy eo. Mifono zay sao dia zany tsy andehanako akany mibebaka aminao zao be zao. Nao mba samy amin'ny kipo mosotsika vetivety sa taniny iny koa katrino. Marina ne izy mikoragna zay. Ivavaka atsika dia ndao mba samy mba hifona amin'Andriamanitra. Akopio masonao dia mifanto tsara anao dia avereny hoe ray masonao mifona aminao zany roany. Afatra ho anazy ny toriteny zany. Tsy avelako andalo fotsiny amin'ny fiainako fa mibebaka aminao an Jesosy eo. Mifona amin'ny fanamasinao na inona fahotana vitako, ny eloka nataoko nampalaino anao, mibebaka ao androany. Fa fomba boky ny fahafatesana anarana anahy
fasolaty amin'ny boky ny fiainana. Resaka anao Jesosy ao ho tombo sy mpamonjy ahy. Intia tompo ao, mino anao ary teo zanaka ao. Amin'ny anaran'i Jesosy, diovy amin'ny ranao aho Jesosy ao. Amen. Amen. Raha tegna nataonao tamin'ny fonao zay mamela heloka anao Andriamanitra. Asadino zany tiavana. Mibebaka tegna kofa nagnano tsy nanjara. Fa sao dia tsisy nanefa tsofina anao dia zinao vala tsy hitany. Hitany. Sao dia tsisy miteny anao avayabe. Dia zinao tsy hitany. No hitany. Fa ny zavatra ataonao mifona amin'Andriamanitra anao. Dia tenenao amin'ny akaikinao azy magnano eky hoe. Tain'i Jesosy enenao io. Za zany rehefa mba tegna mba fifaliana ho anany ray andro raha mba tsika tiako tsisy tavela tsisy angafona re lasy reka zany raha mba irarazako mafin'Andriamanitra. Mba tegna mba tonga akany za mba mifoka amoko za mba hitanao. Zaho tsisy raha koragna amin'io zefo tainy tompo anenao. Zany re mahatonga anany anay tsy mitsitsy mitsy za mivolagna anao. Ireny message volaniko aminao regny za atao raha mahavignitra anao zay fa mahasoa anao regny. Ireny mba mampatsiaro anao, mba tratran'regny anao mba misy balizy hely. Misy anjany mo dia mba matsiaro kely anao hoe alô za ivery. Ka ity afatra androany ity dia tena ndesina moazana ny fananao zay matoritory amin'ny faran'izao i Satana mpamitaka fa Jesosy mpamonjy. Amen. Amen. Zay zany izy io. Satana za ex-serviteur de Dieu. Dia ino amin'izay zavatra ny trano. Ireo anefa ny spesialiteny amin'izao amin'ny faran'izao. Ka ny toerana misy an'i Satana dia tsy maintsy misy alatry. Tsy maintsy misy alatry. Tsy maintsy misy volo ary tsy maintsy misy fandregana. Zany matetika andrarako atsika le mbola tsy manambady zao mba manambady an'olo mivavaka anao mivonto vajy foana anao tsy mahay. Satria regny mamono forana tilomony manefa tsofo. Ary ameny agnarana be anao ko tsy mitany viavy tefa tsofo ratsy ka raha mbo anambady tegna mbola tsy manana mba levolevolo tsara be fa meky hiditra foana satria manambola satria vazaha satria zao miara-pagnanao koa mbo etirito tainy tompo anenao. Amen na. Voafitaka zany ravana ny olo manompo sampy regny voafitaka zany fitany devoly satria izy koa misy anarana raiky anazy zay koa anaty baiboly hoe rainlainga raha mandainga fo mandorano zany koa amin'ny asany mamita koa lerky tanànany dia misy an'izay koa anarana koa hoe rainlainga zany hoe lenga zany devoly manampy zany. Dia be olo mivolagna an'izany hoe nampiany devoly tsisy devoly manampy zany. Dia rehefa olo magnano oderiana regny fitakiany raha ary tsy maintsy misy fiantraikany tsy manjary koa igny aveo satria tsy hoaraka anao raha ngahono. Voalohany izy mangao akolamena, mety mangao pecto, mety mangao toka fa miafarany mangao ranaondry. Ranaondry miafarany ranolo. Ranolo. Tsy haiko raha tetanao fa nisy fotoana za tety nagnazava an'le rangahy raiky nandeha nangataka oderiana hoany izy azo le fagnafody evitany fa tamin'ny tifenanjy droite tato natao misy fery. Azo le oderiana fa ife à gauche moka zafady fa mady fogna amin'ny anglisy reto gauche droite. Natao marary itombotronanjy droite à gauche. Dia ino izy nao arakaraky fitomboan'le fery fitomboana vola minitra. Anao amizay dia imagine ariana aveo karan'izay anao nefa andengan'olo ary misy mahay mahoana oderiana izy tonga nameko mahitsitsy misy teto mba hijerevina aloha za trano pitrahany mba zahany kapataony izy mahay magnome oderiana zay raha mahay an'izany tsy kiraro mivaneny voalohany raha mahay mampahajany izy sy trano vaky namboariny tokotany zay tanyrasaka anazy anao midingany fonosanana ny olo manompo sambo dia voafitaka amin'ny indray izy regny andengan'olo maventy anao misy koa moko olo maventy regny mbo mandengako izy koa tsy mamosavy atsiny manjary ranony moditsofony rano aby anao tsofoka rano are
Mas mangawa de tsika. Iska tsy mamonao tsy manino lengany devoly ambadika odikasakany. Devoly raha voatrombatromba io volany angabe io volany devoly. Regny zare zany. Devoly fa zare mandenga aminao fô ho de mahay mijery felatagny devoly. Tsy okany ambariny. Ndraiky sasany mandenga boly kristaly devoly. Regny mizaka mahay mizakara tre devoly. Ary zany mahatonga n'Andriamanitra mivolagna hoe aza manana Andriamanitra fô fa za ihany. Jesosy ihany no afaka mamonjy anao. Fa izy koa anao mandeha regny karazana regny azo raha bakany anao ay. Efa atoroko anao izy keza. Na babanao mivolagna mpimasy raha tondrasy anao devoly. Fa tsy hoe kofa babanao de magnaraka foana anao na mamanao. Kofa hoe mpimasy alevonogno raha zaka eto. Devoly ambadika izy devoly. So de nao fitanga re handeha mitsabo hoe mandeha manino ka ny olo manompo ny devoly de voafitaka. Igny tompony anao. Laingany devoly zany izy magnampy olona zany. Voafitaka ny olona manompo anazy. Voafitaka. Ary ndaka mba mamaky baiboly a. Mavakio baibolinao. Satria misy tsy manampy baiboly mihitsy mo. Andriamanitra zao ataoko hoe tsy mangalatra aminao zany Andriamanitra. Andriamanitra tsy mangalatra aminao zany satria izy no tompony zavatra rehetra. Mahino anavy ianao? Fa i devoly ny mpangalatra. Mpangalatra. Andriamanitra tsy andeha hangalatra aminao. Ino andeha hangalariny aminao? Magnampy anao raha ny ataony. Marary anao sitrany. Manana problème anao vahana. Ampahoriny demonianao, roany ny demonia io. Jamais Andriamanitra mangalatra aminao zany. Igny tompo anao. Fa Satana mangalatra satria sahirana izy. Regniny. Sahira. Ny roasina vitandanga olo voatora marokotro sahira. Tsisy raha manjary mindosiny. Talohan'izy nidina taty ambony tany feno karazana vatosoa nodidina azy. Safira, kristaly tegna meilleure qualité, volamena, feno famirapiratana. Fa rehefa nyroasina izy tsy nasany tsy manjary mindosina mba kaiastoka. Hatramin'ny fasika nagnarakaraka tonga nasiana Andriamanitra nagnitsy regny tsako aky. Mbeky zestiavana hoe reto fasika avy any an-danitra. Nasay nagnitsika da raha mandraika fô tapady. Ka iny tompony anao e. Maheno zavy anao e. Satana zao te mangalatra satria sahira. Ay regny mafy mo regny. Satana mpangalatra satria sahira. Porke. Ay tompo anao. Tsy manana izy. Kandotsika mba samy tonga vasaigny. Devoly tsisy raha nagnany zany. Vakio baiboly fô zay amin'ny Jehovah ny tany. Tsisy ny devoly zany. Ny ahafahan'ny devoly mahazo zay anjara tokony ho anao, dia asainy manota anao. Adresy tsara volagno zany. I Adamaseva zao nanjaka be teto ambony tany. Tsisy zavatra azon'ny devoly natao. Fa ino amizay miketriketriky izy akôry ampanasako ingary eto manota ozy. Ahoana ozy le tafidirina fahotana amin'ny fiainan'ity vehivavy ty. Dia igny avy eo nahafahan'ny devoly ny commande fiainan'ny Adama. Lasany amizay le tanàna. Ka zany zavatra zany matetiky amitary Satana antsika. Mody magnangolongoly anao izy. Mody mampiresaka anao izy. Mody ataonao ohatrany hoe mahafinaritra zany le zavatra. Or nefa izy amin'igny fotoana igny alaka an'le anjarany. Dia rehefa kely ny olona manota e. Sarotra ny olona manota miaigna amina fahotana zany hoe tonga dia tafavoaka be zany. Azonao izy? Satria bloqué ny devoly io. Sakanana. Hatramin'ny volam-bazara ameny ramosenao voafity. Tsy mamahina tiny ka anao. Karamany tsy mohitanao zay. Sakanana. Zay tegna fananany tsy atorony anao sakanany devoly. Satria zany ny toerana raha vao misy devoly dia tsy maintsy misy alatra, misy vono ary misy fandrianana. Igny tompo anao. Tamin'ny fotoana Satana nivadika dia nalan'Andriamanitra taminazy daholo ny voninahitra. Sady lasa nahantra Satana no voaozona. Ka anao zany fitahin'olo atsika ndraikindraiky le hoe andao andeha hijoro any am-pasany e.
andao ndeha amadike amin'izy ireny idevoly voaozony izy nde hikoragnanao ka. Tsy possible rehefa nany zavatra voaozony ka anaoka fitahina. Tsy possible. Ary zany atonga amin'ny Petera nivolagna hoe zay anarako ozy nomeko anao. Tamin'le marary teo amin'ny vavadiny tsara endrika. Amin'ny agnaran'i Jesosy ozy nitsangana dia nitsangana le malemy. Ka izy Satana tsisy raha ananany afa-tsy nitoravaka dia ozony. Dia rehefa tonga taty ambony tany amin'izay izy mba nitilivin'Andriamanitra tamin'ny solomasony lanitra. Io Jesosy hoe kofa Satana zay raha volaminareo tsy maintsy avy angalatra amono andingana. Maheno tsara anao a? Ya. Tainy tompony ianao. Ka ny olona rehefa manompo ny devoly dia manompo raha sahira. Teneno amin'ny akaikinao zany azy manompo raha sahira io hoe. Tsy rehefa reny olona manompo samaka dia misy zany. Zany izy tonga mba mananarakaraka ndray mercure dia mandigny davolana magnino ndraiky paoly dia anaovana an'izao ndraiky ino rô ilagna raha manjy. Amin'Andriamanitra rehefa raha angatanao zany omeny anao. Ary afa-po anao mivaly mavaka azy rao aminao. Fa idevoly asivana condition ndraiky tsy mihinana lamo ndraiky izy totaona. Tsy mihinana an'izao ndraiky raha jiaby tsy azonao hoanina deo. Dia milaza izy fa mavita mitahy anao. Dia ny olona tsy mandiniky voroboka deo. Or nefa misy fitaka ao ambadika le izy. Ay ny tompo ianao. Rehefa ny manompo an'ny Satana tsisy fahasoavana zany fa aratsy am-pagnahy betsaka aratsy am-pagnahy. Anao regny olo manompo sampy regny tsisy fahasoavana zany fiainany fa aratsy an-toetry foana manimba fiainan'olona mba hisangatana. Zany raha mba hainy devoly hoe atao marary le olona amina poste raiky dia izy marary igny tsy mavita miasa dia anao amin'izay atao mandimby anazy io. Zany hoe dia fiainany. Atao misarabady rianina dia izy amin'izay vakeo mandimby vadiny olo. Zany hoe dia fiainany. Misy olo tegna mavita mamono olo mihitsy mba hangalarany vadiny olo. Zava misy zany avy amin'ny devoly daholo zany. Sakafo hoanin'olo asivana raha mahafaty. Misy anarana zay hoe nefa tsy anao tsy anà. Devoly daholo zany. Dia mbola misy milaza fa mahafoaka foana ndraiky hoe devoly koa. Tsara foana koa. Fivavahana foana no ratsiratsy. Betsaka n'olo voafatro amina raha karan'izany. Manimba fiainan'olo, magnaratsy olo izy mba ahitana fa tsara. Anao tsara foana tsy magnaratsy olo. Misy olo dia mavita magnaratsy fiainan'olo, mavita mampiaty olo mba zahoany plasy. Mba zahoany raha ohatrany hoe zay zavatra matadiavy asan'ny devoly zany e. Tsisy raha manjary zany rehefa amin'ny devoly. Mangalatra pouvoir izy. Nasainy nanota i Adama mba hakany an'ilay fahefana atao amin'ny Adama. Nangalariny koa neny ny Adama e. Zay na hoe mpangalatra ozy Andriamanitra tsy avy raha tsy angalatra amono andinga rehefa nangalariny i Adama le nilaminy be tamin'ny sahidiny nangalariny. Ary lasa nikotrany e. Zany eny natonga anazy ny geste tamin'ny Jesosy mba ihany hoe. Tamin'ny Jesosy le avy ny fadianiny igny dia ny geste le devoly. Enefa ozy miankofa aminao ozy fa omeko anao zao tontolo zao. Satria efa nomenahy ireo ozy. Taiza nisy ako devantona amin'ny zinanany. Tamin'ny alalan'ny fahotana zay nataony Adama. Dia lasa ny devoly ity zao tontolo zao misy antsika ty. Fa raha anao zany ka tsy manaiky hiara-dalana amin'ny devoly fa miara-dalana amin'Andriamanitra tsy manana fahefana aminao zany devoly. Dia rehefa Jesosy niteny an'izany ray andro zay nahoaly ozy miandriny zao tontolo zao tsy manana nainanaina atao amiko izy. Tsy manana. Na milaza zany hoe riano mahay mamosavy hoe riano mahay manatsabaratra hoe tsy mahavita mikasika anao izy. Satria fanjakana anankiroa tsy mitovina. Fa raha anao le mbola mipetapetaka aminazy ndraiky mbola zazahanao amin'igny fianakavinanao mandeha anao sady mijery professeur boule cristal à gauche à droite miomana anao mbola agnadariana e. Fa raha anao resy lafy zarana vavaka ny amelomako ny vady aman-jana koa vavaka rangana naperako ny fiainako eto ambony tany na ino raha hitranga hoe za hivavaka amin'i Jesosy. Hitanao fa ho tanteraka le tenin'i Jesosy hoe na ho avy ny andreny zao tontolo zao tsy manana na inona atao.
mahatonga atsika rehefa mbola matatra devoly satria tsika mbola mipetapetaka ndraikindraiky satria no mbola tia manao fomba ndemono ndraindray mbola miaigna fiainana zao tontolo zao anao ndraindray dia lasa matahotra anazy ianao fa raha anao vonona ijoro atoky an'Andriamanitra tsisy raha atahoranao na hatramo fahafatesana ary tsy atahorana jereva ngery Daniel menasegna tamin'ny liona fa tsy niasanao satria natoky an'Andriamanitra Daniel fantany Daniel tsara fa tsy mpanota izy afaka miaro anazy ny Andriamanitra fa mba imagineo zany raha Daniel zany le mpamonjy boîte à roal regny dia magnano louange raha demandreny za marina mafy mety nilefa miriatra nilefa efa hoe avary agnaty liona anao filifasany tsisy karaha satria lahaly tamin'ny patayao mandreny anao manohy anazy regny ny tombony eo ia mpamosavy mandeha alina raha misy mahita indrindra fa louange mandeha alina ainy Jesosy ianao taloha tsy nananao ameny tsy manitsy ianao hoe ainy tompo anentsika jiaby mody hoe louange foa mivolamina rehefa misy olotrafa rehefa mosaiky samy magnatony le sainy ainy tompo anenao ny tegna marina zany rehefa ny Satana nialogna ny Adama izy zany efa narinana vitan-danitra tonga teto izy masaika mba alana plasy dia rehefa anao fa ino koa Adama sy Eva izy ndraiky koa natao anjaka teto ambony tany fa tsy Satana anao zany zay zany tokony zavatra mila tadidinao kely tsy tokony atahoranao amin'ny devoly atsika natao anjaka eto fa tsy izy fa ny fomba nandeha nangalany an'ilay fanjakana nasainy nanota Adama sy Eva nasainy nanota zany hoe raha te hikredy aminao izy raha tiaka dary aminao devoly asainy manota anao fa raha anao tsy manota tsy manana na ina aminao zany Satana tandre mafy fiainananao mba tsy tafitafiditra anatina fahotana ny za mba tsy ho maro namy io namanamanao io koa ne manahirana anao avake i Facebook-nao io fa izy mampiditra anao amin'ny fahotana isanandro mba fantaravile agny raha magnano ia jereny tsara zany zavatra resako anao zany tamin'ny Satana tamin'ny Adama sy Eva mbola tsy nanota sisy raha azony devoly natao teo foana izy fa tsy navita nanino izy mbola tsy nanota fa raha vo iny fa nanota Adama sy Eva lasany am'izay tanàna dia zany principe zany mbola mariny zisiky ny any raha anao tsy manota matahotra anao devoly karaha ataona vitsiky mahita afo izy mahita anao zao ainao vitsiky kofa mahita afo faty koa ny any avy fa raha anao sainy manota anao karaha liona izy mahita bibikely mahita olo karaha tianao anao anjaka foana ezaha ny fomba rehetra tsy tafidirana fahotana anatinao da iny tompo anentsika nitsaratra amen mialo izy faly izy tamin'ny fotoana namono ny rahalahy ny kaina afaly amin'ny devoly tamin'iny namono ombo izy tamin'ny tamin'ny kaina namono rahalahy hoe tafavako boly nanomboky nisy vonolo satria ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra amono atrina fa rehefa natombono tamin'ny atalana Adama sy Eva tafiditry ny fahotana tsisy olo nafantry namono olo zao ny koatsi-kaina avy taiza io lo amin'ny devoly daholo sosikevitra avy amin'ny devoly daholo vakio tsara ny baibolinao fa tegna nataony izy raha maditra anao androana mety ataoko hoe mihevitra anao hoe mahazo fafinareta mety miteny anao hoe milaminy fiainana anahy satria naditra tsisy olo karaha anao ny am'le fahotana ataonao nefa ny tegna mariny mandrava fiainanao le izy anao ihany ravain'izy io mahino ve anao hoe anao ihany ravain'izy io zany hoe ianao zany olo tokony raha tonga amina toerana ambony be tokony tonga amina succès fiainananao fa asainy devoly manotana
dia tsy tonga amin'ilay programan'Andriamanitra. Dia rehefa anao zaray ositra keto, atao vavaka keto, zaray ny tenin'Andriamanitra keto, fa anao mbola anao fo. Karaha atao naganagana namono fivoriana. Nanapa-kevitra ny zareo foko mibokabokaka magnembana daholo. Resy lanitra daholo zareo tagnaty fivoriana koa, fa mibokabokaka tsy mibakabaka tsony fo mijoro mahitsy daholo. Ino aky? Na metrika mihitsy zareo hoe manomboka zao ganagana tsy magnano gagagagaga tsony fa magnano ino aky? Vao miravaka fo fivoriana dia fa nisy arena gagagagaga tao zareo jiaby. Ay tompony ianao io. Zay le izy rehefa hoe mangalatra izy mamono mandingana. Ny tegna tanjona fahotana, ny tegna tanjona ota dia fahafatesana ara-panahy. Zao idevolana izy nalagna tandanaka tao maty ara-panahy. Jusqu'niany izy maty ara-panahy. Ary tsy azo velomina tsony ny ara-panahy. Zany zavatra zany tadiavin'ny devoly aparitaka amin'izao amin'ny faran'izao mba hatonga ny kristianina ho faty ara-panahy. Engany mba ho tonga saina anao mba tsy ho faty ny ara-panahinao. Alleluia. Zay ny tegna tanjony fahotana, fahafatesana ara-panahy. Lasa tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Ny olo araiky raha vao nikitikitiky fahotana io, raha tsy kany anao voalohany dia vavaka. Manomboka tsy mahavita mivavaka anao. Le Andriamanitra anao mihitsy no tsy connecté aminao tsony. Zay hoe tafasaraka. Izy ngany laza e, ny tanakozy tsy fohy fa mavonjy. Ny sofiko tsy nadalovana fa mahare, fa ny fahotanareo no hevitra mampisaraka anareo aminahy. Tegna marina Andriamanitra tsy te hisaraka, fa anao no misaraka. Izy izy. Andriamanitra tsy te hisaraka. Jereo fonjavatra nataon'ny Adama rehefa avy nanota izy, nivony, nisitriky. Tsy te hiseho tagnatin'Andriamanitra. Ny tanjony fahotana voalohany rehefa tonga amin'ny olombelona araiky dia ny agnalan'le fiainam-pananao, agnalan'le fiainam-bavaka, agnalanao mba tsy azoto iona amin'Andriamanitra. Jereva amizay anao fa manomboka mahita excuse anao tsy mandeha mivavaka, manomboka tsy mampanino anao zany tsy tonga am-piangonana zany. Ary mahita raha koranina foana anao raha mba mitanino olo aiza maro anao tsy zay comme retatoato. Tady dio ty raha volaniko anao ty. Ho avy ny andro ane ataony devoly gogomakitra anao. Ary gogomakitra ny tsy moramora. Avy amizay anao hitady pastera, avy amizay anao hitady fiangonana ndraiky koa. Misy olo dia tsy tonga saina, problème zao na tonga avy ny tam-piangonana. Nivahany Jesosy problème nazy. Mandresy izy amizao. Ino ndraiky raha ataony anao ke tsy tia fiangonana. Verinao moa fidevoly miroagny taminao iny lasa mafy be? Non. Magnara-maso foana izy sanandro. Iakorina koa zany dia anamboana mafy be aby. Ahoana ndray koa zany dia anadariako amin'ny zaza koa. Amin'ny tira misety. Zavatra mba ampahiresiko anao. Mitira landalina amin'ny fanompoana ny tompo anao. Anao zavariana anao e? Ay ny tompony anao e? Zavariana anao. Ny tegna tanjony ota dia zany fahafatesana ara-panahy. I Satana zany raha toro karapanoro ny avoaka magnany ao dia hoe fanahy maty. Zay Satana, fanahy maty. Fanahy maty izy. Noho izany raha manompo azy anao dia ho faty koa ny fanahinao. Raha zavainy misy kokoa zao dia Satana egal la fahafatesana. Tsy zay ny identité. Mangalatra, mamono, mandingana. Jereva nefa ny roasiny tamin'ny Saedena tao i Adama sy Eva, ny roasiny dégazen'Andriamanitra. Totodian'anjy amin'izay moa te. Totodia karaha ino iny tsy haiko, borikiako izy raha nandifo. Tamin'ny fotoana ny roasiny tao i Adama sy Eva. Dia izy amin'izay no nanjaka. Vilao izy hitanako volana tao. Isan'andro Satana te hitana volana fiainanao. Fa azike, teninao zany ndraiky no azike. Amen. Alleluia. Zay Satana, fahafatesana. Mitôma namana ho agny amin'ny elo izy. Dia asainy manoto ianao sady fitany amina fafinaretana mandalo. Mitôma namana izy, enao izy. Anao le variany satria anao raha voatafiditra anatina fahotana zany, sarotra aminao miala koa. Sarotra.
na iezaka anao mitsoky tongotra anao tsy mety afaka, iezaka anao hiala koa tsy mety afaka. Igny le tiany. Izy rehefa amizay fa asainy magnanognano foana anao dia faranao accident sagnatria ny baba za misy le zany. Faranao na misaovin'olo taminatoaka, faranao tratrana problème isan-karazany dia jerefa devoly fetsy hialaky foanao tanjony tadinonao manao mody samoriny. Hialaka fony Eva izy, ny sofony Eva aloha nataony nareny tao napitro milankolano. Ozy Eva trimo aloha, ozy Eva trimo aloha ozy Eva. Otrana mitsaka ozy Eva manao vangony le mameno. Patsay ozy Eva koa. I fonao nitadiavany, tadinonao no ampiresana. Nareo nge tsy babeko raha zany Jehovah. Fantatsao mo tanao le azo tsy bazary kely le pitany kosmosy eo raha nareo mananjona an'io karaha vazaha nareo avake tadinina le karaha volamena arosy anareke namba jamidain'olo tsy mboe eky aza fantotra mody mikatsokatsono ohatran'izany zay afetsena anazy mody raha hafa koragny aminao nefa raha hafa izy tiana tongava zay mahafetsy anazy, zay mahadevoly anazy. Azonao mody resany zavatra hafa anao raha hafa izy tiana tongavanao. Ainy tompany anao any engale mba azo leso anao niany ary miova tanteraka. Alleluia. Mitôgna namagna izy ary ny afetseny ny fonao zany ilainy fa ny sofonao aloha kity. Tsy milaza ny marina izy fa mamitaka sady mandainga. Any amin'olona maro nefa revana amizao indrindra fa amizao andro farany zao ny misafidy any Satana mpangalatra toy zay iaraka amin'ny Jesosy zay manana fiainana be da be. Anao mba maheno amity toroteny ty mba mazahoany raha eky anao mba tongava saina amizay eky anao so dia anao miala vakeo dia vakatsokatsoiny amina fahotana dia fa lasa foana. Sasany ake zao fa mandigna amina message vetivety ho any efa kely sisa efa mizaha montre koa paster andre na mba fa mareny fampianarana devolimoany magnasa anao manota mba hangalara ny fiainananao, le destinénao mihitsy ny bloqueny, le mombamombanao rehetrarehetra mihitsy ny sakanana dia mikofokofoka anao ohatra ny mariny zany ny valibava tsy mety hita. Tsy mba misy eny mba mamenao promesse zao sosao fa tsy mipoitry tsy hitanao tamin'ombana fahotana zay nombana ke fantanao izy zany anjaranao eky mandinika azy da ny tompony anao. Alleluia. Dia jerefa lasa mifanto any amin'ny mpangalatra foana ny olona tsarovy nefa riavana fa eo koa Jesosy zay avy mba nananao fiainana sady nananao be da be. Amen. Azony Jesosy averina any aminao zay nangalarany devoliny avy. Azony averina. Amizao andregnatsika zao tsy misy zavatra afaka miaro sy magnampy atsika afa-tsy Jesosy reny any. Na olo fantanao zao raha miandro ake igny vao namen'olo vola dia mivadiky aminao. Jesosy ihany no tsy mivadiky. Izy ihany no afaka magnampy anao. Ary atsika revana ondry tenenao zany ndraiky anao ondry atsika hoe fa tsy osy. Ondry atsika fa tsy osy. Tsy bengy atsika fa ondry. Hitanao mampiavaka ny ondry sy ny bengy. Ny bengy vao apetraka anao amin'ny tany raiky tonga dia lasa mavita mamelo tegna. Fa ny ondry tsy maintsy miandry mandigny mpiandry ondry izy vao afaka mahita hanina, zay vao afaka misotro rano, zay vao afaka manao zavatra izy. Ka atsika rehetrarehetra reo ondry n'Andriamanitra laza hoe amen. Alleluia. Ny osy vao apetraka amin'ny toerana raiky izy dia samy miparitaka, fa ondry zao teo mila mpiandry vao afaka mivelona. Ka ny devoly afaka mangalatra fa Jesosy manome zavatra mihoatra no zay irinao. Ka aza variana fa lainga ny tegna fampiasan'ny devoly.
Ndray andro nisy evangelista mafana fo be. Dia tegna nampiasain'Andriamanitra mandroaka devoly. Dia inona ny zavatra nisy rehefa nandroaka devoly izy mody an-dalambe iny misy eo vatany taminazy mihitsy devoly karaha olo reny. Misy koa tegna mafy ianao tonga avanteregna anao mare ozy le devoly zay. Zay le roanao tampembolina tegna ozy. Maregny zegny ndraiky zao sasany matafy ndraiky sabeky mitrotro amin'andry an-dalana. Efa tsy haiko tsony mety anao io. Tonga dia niteny devoly sella tsika mare. Tonga avy ozy fa tsy matanto zany. Izy no manana herin'Andriamanitra. Tonga tagny amin'ilay terrain iadivagna tegna hoe fanotoolona. Ohatra hoe amin'ny roa lelera amin'ny resy sasany devoly ny herin'ny mikoragna tamin'andro. Azafady izy lafy faladiana fo. Zay tsy marisy are. Zay bo tsy marisy are ozy vavabe fo. Fa atoroko sekrenao ozy. Zaho ozy amin'ny devoly anahy haiko dolo raha jiaby. Anao hono mbola afaka 50 taogno vao maty. Veloma. Dia lasa ny devoly tsy. Dia rehefa amizay tsy mbola izy le nivolagna hoe zay tsy marisy are fa vavabe fo mataony. Tokony mbo zany raha mbo nodinihy. Ino ndraiky raha nandeha nanitratra ny giahy afaka 50 taogno zany za vao faty. Ozy ngiahy herinirevy za. Ny zareny roa ny 50 taogno. 25 ans za ozy andeha agnadary helmana. Tato izy 25 herinirevy. Ino moke fô tsy ampy taogno ndraiky izy nomosavin'olo tamina betsaka. Azafady fa devoly zany mpandenga. Azonao zany ingany efa le tegna tsy resy regny raha vao resaka délivrance zany izy tonga dia tegna oka fotony. Tegna nampiasainy tompo izy fa no le ilainga ny devoly ny azonao izy za ozy avy mba anagnanao fiainana. Anao raha vao mandrany Jesosy zao io anao manana le fiainana extraordinaire. Ary io tsy akrety foana fa jusqu'à-dance éternel. Dia rehefa nefa ozy Baiboly zay tahinao Jehova ao dia voatà. Zavatra raiky miaraka amin'Andriamanitra zany mandrakizay. Fa ny olo manjary amin'ny devoly ny rehefa 5 taogno 3 taogno ihany. Dia rehefa 20 ndraiky koa ary ratsiratsyn'olo tsy manana. Fa ny olo tahin'Andriamanitra zany voatà mandrakizay. Ka le fiainana omeny Jesosy amin'ny John 10:40 io za ozy avy mba anagnanao fiainana mandrakizay. Ambony tany eto anao fa lasika raha misy raha magagagana fo. Olo jiaby voagedigedy anao raha milamina fo. Olo jiaby sahirana anao mbola mahita nohanina fo. Izay le fiainana. Tompony hitahy anao. Andriamanitra ny agnarany fiainana anao. Alleluia. Mizany raha va mafiso ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Raha sendra ka nanota ianao mibeba, tohizo ny dianao fa aza mito manota tsoro. Tohizo. Karaha ataon'olo jiaby lavo io mitsangana avake fa nin'olo ako zany. Raha sendra anao mihaino anahy eto mbola anaty fahotana mialava koa anao ho hitanao amizay ny tegna fiainana anao. Anao ke zany hatramizay ny saromany devoly dara. Amin'ny tontolo ara-panahy zay izy mazava tsara be minjare. Za iny zay mbarakala ny saromanare dara iny zany mazava aminao iny. Zay le hoe fisalobonana nataony takeo. Dia jerevanao amizay anao tsy hainao na tany andeha hombanao ary. Tsy fantanao na zavatra andeha ataonao ary satria mezina aminao ny tany aman-danitra. Fa ny minitra anao manaiky andray an Jesosy ho tombo sy mamonjy fiainanao manomboka eo misy fiainana agnatinao. Ny spécialité ny fiainan'Andriamanitra manome sosokevitra, manome idée be da be. Fa raha mbola devoly no miara-dalanao tsy amin'ny idénao zany izy fa tsy amin'ny poketrinao ary mbola ngalariny koa. Tompony hitahy anao. Tsy amin'ny fagnerim-bola ngalariny daholo. Midira lalina agnaty fanompona. Tenemy kely ndraiky anao mba midira lalina hoe ny fanompona to. Amen. Ndao atsika agnitina fanjakan'Andriamanitra. Fandalova mariavana eto ambony tany. Ary tsisy dikany vatana be tsika iny. Fa rehefa maty dia heriny mantsy. Na olo nianatra be tsy maintsy mantsy ny fonkodoko elan-drano. Na olo manambola be mantsy. Ka rehefa sambo mantsy ihany ale mbo miafara amina lanitra koa raha.
Tompo ny hitahinao. Fa raha sanatria mivava rehefa sady mantsy mbola verina ndrak'izay koa ratsy e. Antegna rehefa mba nafantatra zoronjorony eny tamin'ny fivavahana, andao rehefa manompo ny tompo atsaharo zay mety ho karazana fahazarana ratsinao, atsaharo zay mety ho endrika ditra nataonao, andao hiverina amin'i Jesosy. Mbola tsy tara na mba voanandraigna anao nantsiniky, mbola tsy tara na mbola misy sigara anaty posinao ke, mbola tsy tara. Manjary ariana ivatra ay ny tompo anenao. Amen. Amen. Tenenao amin'ny akaikinao zany fandalovana ny eketo hoe amen. Ho avy tsy ho ela nevana Jesosy le hitsaratsika. Possible aminao revana mianana ny herin'Andriamanitra raha vonona anao hisaraka amina ota. Possible aminao io no tahiny tompo raha resy lahatra anao hisaraka amina ota. Ampitomboy fiainam-bavaka, amafiso ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Miezaba manamasin-tegna, manaova asan'Andriamanitra. Raha sendra anao zany zao ka mbola tsy anatina mpiandraikitra anao, mba midira mpiandraikitra. Satria jereo hoe mifamoarana nataon'i Jesosy hoe amin'izany andro zany ozy maro nareo no iteny amiko hoe efa naminany, efa nanao an'izao hoe, fa zaho ozy amin'aly hoe tsy fantako akory nareo navitaiza navitaiza. Ary miteny izy amin'izay fotoan'izay za hiteny amin'ireo sasany hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Olo avy nanompo sady natoky anatin'ilay asa fanompo. Fa hotanina mba apetrako aminao, mba misy asa fanomponao ve ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mahatoky ve anao amin'izany asa fanomponao zany. Zany ihany voasoratra akato fa hiditra amin'ny fifalian'ny tompo. Tsara bakeo milokony Exodosy, manompo amin'ny Jehovahandriamanitra ao dia hitany aminao sy ny ranonao ary hisoka aminao ny arety. Malaki 3:18 avako izy ny manompo azy sy ny tsy manompo azy. Tsy mba tianao ve mba hiaina zavokisana zany? Ay ny tompo anenao. Andaontsika samby anohana ny asan'Andriamanitra. Raha mbola azonao atao ihany amin'izao fahavelonao zao ka mavita mivavaka mivavaha. Raha mba anao le anisany olona nataon'Andriamanitra mbo nanjary zany, fanjarenanao nisy mivavaka. Raha anao mba namen'Andriamanitra talenta mahay raha, zay talenta nomenao ndesy manompo anazy. Fa nenina sy latsa tompoko ao no miankina ireo olona nametran'Andriamanitra fahasoavana nefa tsy mety ny nanompo an'Andriamanitra ny fahasoavana tao anaty. Ma imagine zany karaha ataonay zao mba nomeny tompo fahasoavana mahay mampianatra nefa tsy nentinay nampianatra olona tamin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fahaizanay nampianatra. Raha anao mba nataon'Andriamanitra nanambola nefa tsy nentinao tamin'ny fanomponan'ny tompo fa nanambolana. Afatra ho anao ty androany ty fandalovana neto na olo manambola na olo mahantra samy mbola ho faty. Ary ho tsaraina raha tonga mbaravaran'ny lanitra. Mba manakavaly ve anao raha tonga zany andro zany. Mba misy zavatra mba azonao koranina ve raha mba mamotany anao ny tompo hoe indolona mba nanonao taka. Diany zao mba jereo inona ny fanompona tokony ataonao. Miezamba mitaona olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miezamba mandresy lahatra olona hivavaka. Ndao mba samby anompo an'Andriamanitra fa ahitany voninahitr'Andriamanitra. Ampaherezika kely nakaikinao teny volo hoe mpamitaka. Fa Jesosy mpamonjy. Mba hitsanantsika hivavaka. Ndao samy mba hisaotra an'Andriamanitra revana. Minao fa nisy afatra sahaza anao teo. Minao fa nisy mesazy ho anao teo ndao hivavakatsika asanatony feonao. Raha eo misaotra anao zay. Mangasitaka ny mbola nafanain'Andriany zany afatrao zany. Mideranao zay tompo, mankalazanao ary mamevonatranao. Nampavantarinao anay androany fa hidevolo dia mpamitaka. Ka tena tsy misy fitahina zany tokoa any aminazy any. Fa aminao rery ihany tompo misy tena. Androany zay tompo manavao ny fanoloran-tenanay aminao. Manatona anao, milanao, mino-anao, magnantenanao. Miantso anao zay Jesosy androany arivo. Onka mba tena ovanao ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra eto ziona. Iverina ny fitiavana voalohany, iverina ny fitiavam-bavaka. Tompo, azavela ho ranaka amin'ny tany ny teny rehetra zay raisinay teto. Mangataka aminao zay dadamalana. Miasany anatina ihany ianao. Toko mba hivavaka amin'ny fonao rehetra ianao androany. Jesosy hoe hiverina aminao zany. Anompo anao zany. Mba manaova mihitsy voady amin'ny atren'Andriamanitra.
Manao mihitsy vavaka hoe za manao trotros tsy vilivily tsony a mandeha mahitsy a anapakevitra anompanao a hoe tompo miantso anao zay androany zay Jesosy ao mivavaka aminao iverina aminao zay Jesosy a anao sitraponao zay anaradianao zay tafioneranao zay Fiainana ty monko rehefa tsy mifametry samy miampy ary matotory teny karan'izany matetiky mandeha tsy fantatsika zay mety ho programan'Andriamanitra. Izany miorena tsara aza miova.